Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dira sivunay tafenu atultutika anlay nahari anzau tutul izau ratoka na nimechika tumbunando keli nafatika nifamurvuri mifananatra ari mfapachahi amnalala ni Qur'an. Sati Allah subhanahu wa ta'ala nteni wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Mifapachaiva yanareo satria avy amnalala zany fapachaivana zany dia azahoany pino ny tombotsoa. Maneke raha lahy sy anabavy ajena agnatin'ny fonona Islam, raha toka ny olona anankiray nino ny fampachaivana avy amnalalan'ny Qur'an, dia inon tsara fa ny Qur'an dia vahaolana eo amin'ny fiainana, dia mino tsy manantena izao fa hitondra fombiazana, hitondra fiainana vaovao ndray mandia ity fampachaivana ataotsika androany ity. Marina fa tsy misy olombelona eto ambony tany afa-tsy hoe mitaraina izy amin'ny zavatra sedrainy. Betsaka tokoa le olombelona na pino na tsy pino izy mitaraina amin'ny fiainana izay misy androany. Raha malala fa ny vidim-piainana dia miakatra andro aman'alina. Ao misy mitaraina ny aretina tsy mety mahisitrana, anika ny vola mankarena dia lany vidina fanafody. Betsaka ny ray aman-dreny mitaraina ny afitsikoan'ireo zanaka madinika mety mitondra amin'ny aretim-po, mety mitondra fahafatesana ho an'ny ray aman-dreny izany. Tsika raha hitantara ny problème izay misy androany, satria araka le niteneny ny arabo likulli maqamin maqalin, arakaraka ny fisehon'ny toe-javatra tokony hasina resaka. Marina tokoa fa betsaka ny problème mianjady amin'ny zanak'olombelona androany. Olombelona rehetra dia samby mahalala, mahatsapa inona ny problème izay mianjady aminy. Fa kanefa ny mahafaly anay amin'ity émission ty dia mitondra an'izany karazany hoe problème izany, ary tsy miala eto izay afa-tsy hoe mitondra koa ny solution avy amin'ny alalan'ny Qur'ani sy ny hadithin'ny Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ka ozaraitsika telo zany ny fandaharana. Ny voalohany dia jeretsika avy amin'inona marina ny problème, inona ny sorsa ny problème. Araka nambarany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an al-Karim, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathirin. Ninina ny problème mianjady aminareo, ninina ny zavatra manjoa anareo, tadidio tsara fa vokatra ny tananareo zany, vokatra ny nataonareo zany. Ka Allah subhanahu wa ta'ala dia mandefitra imbetsaka amin'ny adalana zay hataonareo, fa tsy arakaraka ny fahotana zay vitatsika dia ataony Allah subhanahu wa ta'ala mandefa an'izany punition na famaizana izany. Ka atsika zany mila mahafantatra fa hoe ny atao hoe ny fahotana dia fahotana na ianao tsy magnatanteraka didy nitenendranaary fa manova sala, manova zaka, manova fefezana, manovanao ny adidy rehetra zay fantatrao agnatin'ny Qur'an. Rehefa tsy manao anao dia manotanao am'izany. Ka ny fahotana dia definition fahotana na ianao tsy manatanteraka iray amin'ny adidy niteneny Allah subhanahu wa ta'ala hataovy zavatra io ka anao tsy nanao. Ny faharoa, ny fahotana dia na anao manatanteraka zavatra efa niteneny Allah subhanahu wa ta'ala haram, tsy azo atao, aza manakaiky, aza misotro, dia nefa anao nanatanteraka izany. Tadidio raha lahy sy ray aman-dreny sy anabavy ajena agnatin'ny fondona Islam, nizaniza amitsika manatanteraka an'izany zavatra anankiroa, na izy tsy manatanteraka adidy na soala zany araka nambarantsika teo, na izy manao zavatra haram tanterahiny,
tsy maintsy ho avy ny fotoana Allah subhanahu wa ta'ala manasazy azy amin'ny zavatra eo amin'ny vatany na ampelatanany. Zay zany azotsika atao efa nisoritra ny problemo anankiray avy amin'ny fahotana. Ka ino ahafantaranao fa hoe problemo zay mianjady amiko ity dia avy amin'ny fahotana? Satria misoritra koa anankiray tiako ambara eto, satria fotoanatsika moakely, nisoritra problemo anankiray koa dia olombelona anankiray miena agnatin'ny karazany fisedrana betsaka, zany hoe miena agnatin'ny problème maro isan'ny karazany. Tsika mahita tantara maro be agnatin'ny agnatin'ny Coran, surtout reo mpaminany dia tratrany zany ary olona masina. Ireo zany tsy manota, ireo zany tsy manao ataontsika hoe fahotana, mahavita adidy antsakany tsy andavany izy ireo, kanefa dia misedra an'izany problème izany. Ohatra hoe Nabi Ayub alayhi salatu wassalam, tratrany aretina izy nandritra ny 12 taona, juska hoe narina am'izany fanariam-pako izany, de lokaloka ny vatany. Moa ve Ayub alayhi salatu wassalam mpaminany nanota? Tsy nanota izy. Ny Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nandia izy ny tarika olona mba hiditra amin'ny fahazavana, mba hiala amin'ny karazany aizina, hiantso olona ndeha hidrika am'izany fanokana ny Allah subhanahu wa ta'ala, mba hiala amin'ny fanambarana ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanompona. Hiantso olona izy hidrika am'izany ny finoa Islam izany, kanjo toarabato nahazo antale malalatsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ka eto zany mety hiteny le hiteny hoe ireny ve avy amin'ny fahotana? Tsia ry tompoko malala, ireny dia Allah subhanahu wa ta'ala miteny possible ny soritra ny problème anankiray koa, zany hoe ny faharoa zany tenentsika eto, ny fitsapana, testa, examen ataony Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mpanompony araiky. Le olona tratran'izy ireo matetiky ireny mpaminany, ary le olona efa mifikitra tokoa am'izany tadiny Allah, efa tsy manota tsony, vao maika tonga zany le engrenage, tonga zany karazany zavatra maro isan'ny karazany. Io ny teneny Allah subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri as-sabirin. Utsapainay ianareo, walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi, zany hoe utsapainay ianareo amin'ny alalan'ny tahotra, amin'ny alalan'ny vatanareo, amin'ny alalan'ny zavatra maro, jiska hoe fantanay izy aminareo manana an'izany faharetana izany. Mbola manamarina an'izany ny olombelona anankiray rehefa miteny hoe manana imany izy, tsy maintsy ho tonga aminazy ny fitsapana. Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny alif lam mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ianareo ve mietrehitra fa hiteny ianareo, hamangotratra ianareo fa manana imany zay, manana imany zay, ka tsy ho tsapainy Allah subhanahu wa ta'ala ianareo? Ka maranatsika ny émission androany alohan'ny hidiratsika amin'ny solution manaraka, dia ahoana afantaranao fa fitsapana tonga aminao io noho le fisedrana misy aminao, sa punition mahazo anao? Ahalalana izany dia ny punition dia mafy tokoa, ary tsy zakany zanak'olombelona, lasa atsy izy, makary izy, manontany ato izy, mitady solution aty izy, tsy mahita lalana hivoana am'izany karazany problème izany. Ahoana afantarana fa fitsapana? Dia hitan'le olona manana imany tsara aminazy le fitsapanany Allah, satria mety manala fahotana izany, ary mety mampiakatra ny voninahitra ny olona anankiray. Ny olona anankiray tratran'ny punition dia sahirana izy ary mariny mangelifiry, fa ny olona anankiray tratran'ny fitsapana dia faly izy,
dia misy hadisy daif miteny hoe le olona anankiray rehefa tratrany problème, hainy fa fitsapana, hainy fa nadiovana fahotana zavatra iny amin'ny andro qiyama, manantena izy anatin'ny fitsapana io mandra-pialany eto ambony tany. Ka zany amaratsika ny émission androany, ny sorotsan'ny problème na avy amin'ny péché fahotana, ny sorotsan'ny problème na avy amin'ny testa ny fitsapana. Ka amin'ny manaraka atsika mijery une solution ivoatsika am'izany anakiroa izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.